Dia mbola ho ampitomboinao aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Ankehitriny dia andeha hiaraka iombona amin'ny vavaka isika. Mideranao izay Tompo, mankalaza sy manome voninahitra anao indray noho ny haream-pahasoavana sy fitahiana marobe asehonao amin'ny fiainanay. Ary amin'ireny no hatsapanay tokoa fa tena te-anay ianao, ry Andriamanitra rainay amin'i Jesosy Kristy. Dia misaotra indrindra tompony amin'izany, ary dia izany no mahatonga anay hametraka ny fiainanay iray manontolo hoe ampelantananao empamakivakiana an'ity tontolo andro ity sy mandritra ny androm-piainanay sisa. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, mitohy hatrany ny fandiniantsika an'ireo olona atao amin'ny baiboly voakilasin'ireo mpahay baiboly fa nanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, izany hoe tena mpivavaka. Anio ary dia hijery lehilahy anankiray indray tsika antsoina hoe Jabeza. Izy izany tsy dia malaza loatra fa 9 fotsiny no miresaka azy ao amin'ny Mpanjaka voalohany, toko 4, 9 ka hatramin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny, ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy, ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitry ny Israely hoe, engane ka hotahianao tokoa aho, ka ho alalahanao ny faritaniko, ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho, mba tsy hampahory ahy izany. Ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahany. Amen. Tsy dia malaza hoy aho amintsika, fa teo amin'ny tontolon'ny ainany izany dia nalaza izy hitantsika teo. Ny 9 aloha no jerentsika, io izany dia miresaka ny amin'ireo nalaza teo. Io dia tsy voamarika hoe nalaza tamin'inona izy, kanefa koa nisy ny nandika an'io 9 io ilay hoe nalaza io hoe no heverina kokoa izy noho ireo rahalahiny, ary eo koa no hoe nomena haja kokoa izy noho ireo rahalahiny. Izay fotsiny izany no fantatra amin'ny momba azy, fa angamba ny hoe nitohany eo amin'ny 10 no mety azahoantsika mamantatra lalindalin'ny hatrany hoe tena mpivavaka marina izy. Hoy ny 10 ny resahana tamintsika teo hoe nanao vavaka izy. Dia izao ilay nataony hoe engane ka hotahianao tokoa aho, ka ho alalahanao ny faritaniko, ary ho amiko ny tananao, ka arovanao amin'ny ratsy aho, mba tsy hampahory ahy izany. 4 ny nangatahany, hotahian'Andriamanitra tokoa. 2, ho alalahana ny taniny. 3, ny tanan'Andriamanitra nomba azy. Ary 4 sady farany, ataon'Andriamanitra lavitra azy ny loza mba tsy ho azo mpahoriana izy. Ireo izany no 4 nangatahany. Dia hitantsika amin'ny farany amin'ity 10 ity fa hoe ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahany. Ry havako, zava-dehibe amintsika indray ny miara-mieritreritra an'izany, ka andehako hoe hilaza an'ireto zavatra roa reto. Voalohany, miainga avy amin'izany fiainan'ny Jabeza izany, manahoana tokoa re ny fiheveran'ny hafa antsika tsirairay avy mpivavaka itony, manao ahoana. Indray andro izay ity tena tantara marina, nomen'ny fiangonana tamin'izany andraikitra aho hiresaka ny amin'ny Silamo, dia nandeha teo amin'ny 67, tsaiky anankiray mihitsy no natoniko dia niresaka izay momba amin'ny fivavahana. Dia rehefa farany izany dia inona ary izany ho any mba teninao aminay kristianina, dia iray amin'izay noteneniny tahaka izao, izay ozy dia gaga fa ny alalanareo fa Silamo izay dia jereo ny fitafinay indrindra ny vehivavy, fa ny tena Silamo ozy dia ny tarehany no miseho, fa ny loha misarona voaly dia lava tanana, dia ny robo ozy hatreny an-kitrokely. Fa izay ozy gaga mahita anareo kristianina mandeha mivavaka rehefa alahady, mitondra baiboly, nefa ny akanjon'ny vehivavy aminareo misy hatreny am-poto-pe, ny fohy tanana vaky ny tratra, miseho daholo ny ankabeazan'ny vatana. Tena fady anay ireny ozy, ary tsy mety aminay, ka
zany ozy mba mahagaga anay fotsiny mba tianay ampitaina iray avao fa misy maromaro. Zany ny fahitan'ny olona atsika kristianina mpivavaka isaky ny alady. Zany ny laza atsika ry havana, mampiheritreritra zany a. Ary ny faharoa, inona ny nangatahanao tamin'ny tompo ka azonao na tsy mbola azonao? Azakivy aloha fa raha ny fahitako ny eny Jabezareto ny ka zava-dehibe ne zany hoe ho tahian'Andriamanitra tokoa, ho alalahana ny taniny ary ny tanan'Andriamanitra nomba azy ary faefatra lavitra azy, alavirin'Andriamanitra azy ny loza mba tsy ho azy zao karazam-pahoriana samihafa zao izy. Ka raha tsy mbola mivaly ny vavaka nangatahanao dia manana finoana fa omen'ny tompo zany. Ary indrindra indrindra ho aho manokana dia tiako mizara an'ity tenin'ny tompo ity raha mikasika amin'ny vavaka zany, dia ilay ao amin'ny Matthieu 7:12-20 hoy Jesoa: ary na inona nangatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Amen. Engany ery havantsika tsirairay avy ary mba hanana laza tsara eo anatrehan'ny hafa fa tena kristianina mpivavaka ary mba hazo valim-bavaka koa ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny vavaka ary sika. Misaotra anao zay Tompo ny amin'izany teny zany fa ampianaro isan'andro izahay mba hanana laza tsara tena fiainana ho vonina hitrao. Ary dia ampio koa izay hanana finoana mandrakariva Tompo, andraisanay valim-bavaka ao aminao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.